atolotry ny orange. Tantara zapare miainga tamin'ny tantara tena nisy teo anivon'ny Orange Madagasikara no volavolaina ho lasa tantara. Ity tantara ity dia notsoahana tamin'ny fehi-kevitra misy eo anivon'ny orinasa Orange Madagasikara, saingy nasiana famoronana amin'ny mahatantara nonjapeo azy. Ny fiarovana ny tontolo iainana, ny tsy fandanindaniana rano dia midika ho fitsinjovana no avy. Miara-mamindra amin'ireo tanora amin'izany ny Orange amin'ny alalan'ny programana asa fabilabin'ny Orange Digital Center. Andeha ange arahantsika ny tantaran'ny Ravo e? Ravo izay nahazo fanohanana manokana avy amin'ny Orange Madagasikara tamin'ny tetikasa Rano. Mandreraka le olona ka. Inona indray izao e? Tsy avy tany ambanivohitra io e. Fa nisy inona nidina tampoka tany teo dada? Nisy nandoro le eny ambony atsimon'ny tanàna io dia voakasika kely koa ny alantsika eny. Voandroany ve izany? Efa tamin'ny alina hono natazana ohatry ny midonaka ny olona fa heverin'izy ireo fa hoe mpanao charbon dia tsy taitra izy ireo. Fa raha mpanao charbon ve dia tsy tokony hahataitra foana amin'ity ala efa manomboka ringany ity? Ka zay aloha ny resaka henoko e. Efa nanomboka nitatra amin'izay hono ny afo vao hita fa doro tanety le izy. Mba aloza koa izany ry dada. Koa tsy nanampy ny olona ianao fa taon'ody indray? Ahoana moa anako anao fahako hiakatra amin'ny mivohitra be iny amin'izao taonako izao a? Ny vatan-dehilahy no efa nirodorodi niakatra eny. Tsy azoko mihitsy izany ny tanjon'le olona mandoro tanety ka. Fijaliana amin'ny tsy filatsahan'ny ora ny efa manahirana mbola manao an'izany ihany. Ny tantsaha ihany anie no lasibatra voalohany amin'ny fahasimban'ny tontolo iainany e. Nefa dia ny tantsahany mbola manimba azy. Mampalahelo ilay toe-tsaina ka. Na io fanaovana charbon io koa azy efa fanimbana tontolo iainana fa tsy tsapan'ny ankabeazan'ny olona. Nga moa dia misy azontsika atao fa zava-misy foana eo e. Ny olona koa samy manana ny sainy. Misy azontsika atao tsara ka. Manentana ny olona isa tokantrano mihitsy raha izay no tsy hanimbana tontolo iainana intsony, sady tsy hoe tanàna be akory ny any amintsika ka tsy ho vidy izany. Sady za koa izao ny anatra teknika, mety afaka mamorona zavatra afaka nampiana ny hafa hikajy ny tontolo iainana ihany koa. Io meza ny olona ny fotsiny ianao anaka. Ka izay fahatahorana esoeson'ny olona izay mihitsy ny tsy ahafahana mandroso. Tsy efa koa ny ala ianao rabirabian'ny olona hoe zanakiraha koa tsy ampahafiry ny anatra dia miseho mianan-kindry ety an-tanàna. Ka raha anao fanentanana sy ny sisa izany dia tsy mba hanampy dada? Hanampy ve moa tsy hanampy fa izay fotsiny ange mampanahy. Ka aza mirarahana izany. Sady zarany dada ary mba misy olona toantsika vonina hitaonan'ny olona tsy hanimba tontolo iainana. Ny olona koa misy zavatra amboarina kely fotsiny ny fomba fisainany dia efa miova izy raha tena mahakasika azy tokoa ilay tranga misy. Marina mihitsy izany anaka. Aiza very dada ka hatramin'ny nahatsiarovako tena mbola tsy nahita olona nikajy tontolo iainana izany fa izay tsy manapaka ala dia mandoro tanety, izay tsy mandoro tanety manao charbon, izay tsy manao charbon tsy mandray andraikitra amin'ny fikajiana radrariny fampiasana rano. Efa fanimbana ny tontolo iainana daholo izany. Ka na ny orana azy ange amin'izao ka tsy misy mihitsy ny ihany. Maina ny tanimbary, ny renirano efa mila ho ritra. Na ny loharano aza maloto. Ka vokatry ny doro tanety daholo izany e. Eo ihany koa ny tsy fahaizana mitahiry rano sy mampiasa azy araka ny tokony ho izy. Sarotra be aloha ilay mifampiteny na hita fa tsy mety ary le izy fa efa eo moa ianao raha vonina dia mifanampy etintsika e. Za tena malahelo mihitsy hoe mesimba ny tanindrazantsika nefa tena tanàna nahatehonina ihany taloha. Ho avitra ihany tanànantsika ry dada. Fa nahoana ka? Misy fifaninanana karakarain'ny Orange any. Fifaninanana amin'ny inona? Fa tsy efa navita fianarana moa ianao? Toa mbola mieritreritra konkory indray sa hoahy? Dada koa miano ihany nefa zavatra matotra be nge izany e. Ka konkory inona ary izany e? Ny avo hoe konkory dia hidirana mianatra eny Ankatso ohatra izao ny fahazoko azy.
concours international le izy fifaninanana iraisam-pirenena zany raha adika teny malagasy madio tsy resaka fianarana le izy fa fifaninanana manangana tetikasa sady mila manangana zavatra koa zahay satria mampiasa teknika le izy hoe ohatran'izao mipaozin'la zavatra eritreretinay ve zay vao mahazava dia ina nidirany orange amin'izany ka programa nasa iray atao hoe fabilaba ao amin'ny orange zay no mikarakaran'la izy mifaninana manangana projet le izy tsy azoko hitany dada izay olona manana projet rehetra no mifaninana amin'le izy za zao ohatra resaka tontolo iainana amin'ny projetako ny hafa mety hoe fiompianana tsy haiko dia ireo no mifaninana dia izay mandresy mahazo loka goavana mety ho vola mety ho fanohanana an'la projet ary ay ny orange raha manao zavatra goavambe toy izany ie ny orange zany angery dada ka fantatra maneran-tany mihitsy ny lazany dia inona zany ny karazana tetikasa afaka mifaninana amin'izany make for my city no hevitra voizina amin'la izy izany hoe izay zavatra eritreretinao atao hanasoavana ny tanànanao dia efa mba manana tetikasa eritreretina zany ianao io le resaka tontolo iainana ny resahantsika indro dada no ataoko tena mety zany anaka ataovy fa za manoana anao foany marina ny teninao hoe mety ho avitra ihany ny tanànantsika za aloha na isan'ny voafantina na tsy dia hitadiavako hevitra foana io tetikasako io dia roviana zany aloha le concours mbola nomeda teo ihany hony izy ireo fa mila mijery matetika ny tranokalandry zareo ahitana an'izany ary ny fisoratana anarana sa tsy mila misoratra anarana mialoha mila ka efa manomboka mihitsy izy amin'izao manana 3 andro sika isoratana anarana dia efa entina amin'io ihany koa no loha hevitra ho velabelarina mandritry ny concours andrina tsony fa tsy tonga dia misorata anarany ka nampilaza ny dada aloha ako so niova hevitra indray ianao dia raha niova hevitra zany dia tsy hanatanteraka nofinofinao ihany koa ianao fomba moa zany le miteny fa na tsy nanaiky ary dada dia nataoko foanako raha ampitsono angery dada no mivaly le fifaninanana iny zany momba n'le tetikasa nandresanao anjara ve le nokarakarain'ny orange dia aiza zany no ahitana ny valiny nahazo fanasana ato hoe fanambarana mpahabe maso n'le izy dia makany zany sika afaka dada ao fa tsy maintsy afaka sady iza nampanginanao any raha tsy tafakatra ny tetikasanao dada kosa minao fa voafidiny ianao mahay sady matotra nge ianao ty nilovaina tamiko mihitsy eo eo koa dada dia midoka teny eo tena tsy tafiditra ary dada ny tetikasako zay zany izao ny telo voalohany mangina aloha ianao fa mbola miteny ange le mpanolotra nisy ihany koa moa ny coup de cœur any mpitsara tamin'ireo mpifaninana rehetra dia tsy izany fa raha matokely ravo raisitsika mitehaka sorakoraka izy mandrapatonga ny ety aloha ety mikara ve anao nge zany tsombokely aloha fa somaninofy ndana raha vaina matomazay ravo misaotra indrindra tompoko manahoana ny fihetseponao amin'izao nahazo ny loka coup de cœur zao tena tsy mahita lazaina fa tena feny ny fo misaotra anareo orange mikarakara n'ity concours ty mba nahafahanay naneo ny talentanay avy toizatsika ary mitehaka mandra-pahazo ny toerana ny ray rahabaino ny zanako misaotra dada ento anasoavana ny tontolo iainana amin'izay ary ny sorehetra azonao tamin'ity concours tato amin'ny fabilabiny orange ty mazava ho azy kosa ity le tompony andraikitra teo fa manatona atsika mbola mamerina ny fiarabana raha madokely ravo misaotra indrindra tompoko akoatra le vokatra teo dia misy vaovao fanampiny koa tsy voalaza teo hoe ahoana izany tompoko toy n'le concours ihany le izy hitan'ny orange fa tena mahaliana tokoa le thème nasongadina momba amin'ny fampiasana rano iny sy le zavatra namboarinareo dia voniny izay hanampy anao anatsara ny amola volana ny tetikasanao miaraka aminao raha sitraka ao moa izany mazava ho azy misy oatra izany aiza indray tompoko tena sitrako tokoa eny ary avela kely aloha nareo mianaka fa mifampiresaka ihany tsika mademoiselle ravo raha misy zavatra no eritreretinao hanomboana azy dia raha ntsika midinika
moa zahay ihany koa efa nitondra dia ampifamenona eo ny hevitra eny ary tompoko tena mamerina ny fisaorana. mandrosoa renao raha avy dia mipetrapetra Makasitraka tompoko. Tsy mampaninona anao raha tonga dia atsokotoy izany ianao a. Tsy misy olana mihitsy ka. Tsika mantsy hiara hiasa eto foana ka aleo ngamba tsy mifampiafahafy e. Za koa azonao antsoina fotsiny hoe Njaka. Eny ary tompoko. Zay sahady Efa zatra be moko. Eny rery Njaka. Eny ary anomboantsika azy ary dia tsara aloha no mampafantatra anao fa za zany ny tompona andraikitra momba nyity fandaharana asa Fab Lab ato amin'ny Orange Digital Center ity efa azoazonao kosa angamba ny momba azy io a. Ie, efa azoko hoe fanampiana ny tanora tanteraka ny tetikasa n'ilay izy. Izany hoe toa zao manana ny tetikasa koa nefa tsy manana fahafahana ara-pitaovana anaovana azy. Izay indrindra fa tsy voatery ara-pitaovana ihany nefa fa mitantsorika sy miara-miasa manome hevitra sy fampiofanana ihany koa zahay. Mazava tsara. Raha ho andrava ary zao hoe inona ny tena hitanao hoe sakana amin'ity tetikasanao ity? Hita Njaka. Ny amo izany ny tetikasan'ny foroniko mila fanentanana eny anivon'ny olona, indrindra ny ankizy sy ny tanora mba hahay ampiasa ny rano araka ny tokony ho izy. Dia ny hitako tena olana dia ilay fitaovana entina hanentanana toy ny hoe atao horonan-tsary mivaingana hanazavana ny asan'ilay masinina ny foronina mba ho hitan'ny olona mihitsy ilay zavatra tokony atao. Ny hanombohana azy koa mbola tsy hitako tsara. Izany hoe tiany ravo atao vidéo kely reny na atao impression 3D ohatra ilay fanentanana? Izay ohatra zao. Azontsika atao tsara mihitsy izany ka. Dia ilay izy koa nefa tsy ho vitako irery sady mbola misalasala hoe aiza no hanombohana azy. Ary maninona moa mba hisy vokany haingana ilay tetikasa dia any amin'ireo ankizy mihitsy no hanombohana azy? Dia ahoana nefa? Anatona ankizy milalao eny an-dalana eny ve izany ohatra? Mety koa nefa izao hoe ny ankizy any an-tsekoly mihitsy no atontsika ka. Izany tokoa. Dia miara-miasa amin'ny sekoly mihitsy sika amin'izay. Ary inona tokoa moa izany no anaran'ity tetikasantsika ity e? Mila atao manaitra tsara mantsy. Tsy hoe tsy manaitra ny anaran'ny tondranao azy tamin'ny concours fa ataontsika mora tadidiny. Ilay tetikasa aloha momba ny fampiasana amin'ny tokony ho izy ny rano. Izany hoe tsy handanindaniana fahatany sy kajiana ny rano. Dia tokony tsy hala amin'izay ilay izy. Dia ilay izy koa fiaraha-miasa amin'ny Orange dia azo atambatra ohatra ireo. Dia atao hoe rano Orange ve? Lava loatra indray izao raha izany fa azo atao hoe rano fotsiny. Mety tokoa izany. Sady mahafinaritra kely. Efa misy aingantsika angamba aloha izay dinika izay e. Ny dingana ataontsika manaraka izany izao dia mifampiraraha amina sekoly izay afaka indray antsika. Efa tena zava-dehibe mihitsy izay. Tena mankasitraka indrindra ny Orange fa tena manambo be dia be ny tanora toa anay nareo. Aza mbola malaky misaotra aloha vao manomboka tsika e. Miarahaba anareo tompoko. Salama tompoko. Manahoana tale? Inona no azoko hanampiana anareo izay? Monsieur Njaka, solontenan'ny Orange. Dia izy kosa Ravo nahazo ny loka coup de cœur avy amin'ny Orange tamin'ilay concours international des Fab Lab de l'Orange iny. Faly mifankahita aminareo. Ka inona moa izany ilay tena hatondianareo e? Manana projet momba ny fampiasana rano amin'ny araka ny tokony izy izay e. Rano ny anaran'ilay projet. Ny sekoly moa izany no hanombohana ny fampahafantarana sy fampianarana momba ilay projet rano sy ny fampiasana ilay fitaovana noforononay ka izay mihitsy nanatonana ianao. Tsara kosa ny tetikasanareo izany a? Dia afaka manatanteraka izany eto amin'ny sekolinareo ve izay tale? Tsy misy olana mihitsy izany ka. Fahalalana ho anay rehetra ange izany e. Indrindra ireo ankizy mpianatra eto. Mankasitraka indrindra anao ary tompoko mifanaiky ianao hiara-iasa aminay. Anisan'ny sekoly voalohany eto aminareo andray ity tetikasa ity. Reto aloha izany no dinganao ataontsika mandritra ny fanentanana ho atao. Misy karazana peta-drindrina ihany koa menay anareo ankoatra ny fanentanana amin'ny vatana ho ataonay.
Tsy misy isaorana fa nareo azy ny isaorana mahatsiaro anay aty ambany vohatra aty e. Engane izotra amin'ny atsaka ny sy andavany tokoa. Izay tokoa ny rariana. Ka nanahoana ny fahitanareo mivokatra teto aminay volana vitsivitsy tao aorianan'iny fampianarana sy fanentanana natao momba an'ilay tetikasa rano iny? Tena mankasitraka tompoko fa nanampy anay ny fanekenareo ny fiaramiasa. Nareo ihany angamba dia efa afaka mamaly momba an'izay vokatra izay koa. Marina mihitsy izany. Nareo mifankahita amin'ny ankizy isan'andro no afaka amin'ny tantarany vokatra zao. Tsy azo lavina izay teninareo izay. Raha ho amanokana aloha dia hoy aho hoe tohizo fa tsara e. Tena azo lazaina hoe nahomby ny tetikasa satria tena tonga saina amin'ny tokony tsy handany laninany rano sy hikajiana an'izany ny ankizy. Resy lahatra ihany koa izy ireo fa tokony ho tandrovana ny tontolo iainana ary tokony ialana tsikelikely ny fampiasana charbon. Tena mahavelom-bolo mihitsy izany fitantaranao azy izany tale. Tsy mamorona aloha fa ny zava-misy ny tantaraiko e. Izany fahasahirana amin'ny mpampianatra mandrarana ankizy tsy lalao rano izany taloha. Izao tena efa haindry zareo mihitsy ny manaraka an'ireo toromarika anomenareo ireny sy mampiasa ny fitaovana napetrakareo. Tena isaoranareo e. Fa ny orange koa ny tena isaorantsika talea. Raha tsy teo izy ireo nanampia tanteraka ny tetikasako dia nijanona ho nofinofy ihany izany na mety tena kely dia kely ny zava-bita. Marina tokoa izany. Tsy misy isaoranareo izany. Anisan'ny antom-pisian'ny orange sady mahafaly azy ny manampy ny tanora sy ny tetikasa ny troty rano ny ravo ity. Reharehanay mihitsy ny mahita tanora nahavita nanatanteraka nofinofy toy izao sady tompona andraikitra nasoa ny mpiarabelona sy mitsinjo ny hoaviny. Ianao koa, raiso ny andraikitra, tsinjovo ny hoavy, sahy manatanteraka ny nofinofinao miaraka amin'ny Orange Madagascar amin'ny alalan'ny programa nasa fabilab ny Orange Digital Center. Natolotry ny Orange. Tantara zapare, miainga tamin'ny tantara tena nisy teo anivon'ny Orange Madagascar no volavolaina ho lasa tantara. Ity tantara ity dia notsoahana tamin'ny fehi-kevitra misy eo anivon'ny orinasa Orange Madagascar. Saingy nasiana famorona